Ok, miarabatsika vaoaka malagasy moa ny tenako amity alahady androany ity ambety teniko foana ny teny hoe tsy mendrika amin'ny vaoaka malagasy tsy hanambarana ny marina zany ary za olona manino moa ty resaka mangarahara nisy moa andraso vetivety ya misy moa resaka fitondranan'le ankizy taty Maurice miteraka resabe indrindra amin'ny fitondrana zany nahatra amin'ny TVM mihitsy nitaitra mihitsy ny hoe be resaka ao anatin'izay niezaka tsy niteny satria nanomboka tamin'ny tenenanay, nanomboka tamin'ny nanambaranay hoe nisy fanapahan-kevitra teo aminay hoe hitondrana anampina ny reto ankizy reto hoentina dia Maurice mba ho tsaboina, mba ho jerena satria araka ny fefanambarako ombenombeny tsisy naray amitsika te hipetraka amin'ny toerana nisy an'ireo ankizy ireo fefa tena mivavahady fahafatesan'ireo ankizy ireo ary mikorotana ny sainy nampanantena ny fitondram-panjakana ireo ankizy ireo hoentina aty andavy fa tsy nisy zany zavatra zany tompoko zay indrindra ny antony nahatonga anay hoe ary za sy teny randrena sodiny aiko raha za aloha no isina teny tsy voasambany nitondra ny ankizy nitondra olona marary nanampy ampanetsetena moa no itenenana zany zavatra zany fa terenareo hamaly androany, terenareo hiteny androany, niezaka aho tsy hiteny zavatra maro ka amin'ny anarana mangarahara no nanovako an'ity video ty androany hoe iresako amitsika vaoaka momba an'ireo ankizy ireo izany tsy voasambany izy aho zaho sy teny no nitondra nanampy ampanetsetena zany olona marary profony zany Erika Foihe de antenako zao mihitsy ny fianakaviako anisan'ny nanampy nitondra anazy tany Inde fa ity raha ty kosa aloha aoka fatatsika vaoaka malagasy varina izahay ary gaga mihitsy fa vao nanomboka ny teny an'io izahay de fefa nandeha ny resaka teto Maurice alefa aiza reo zazareo iza nareo varina atao anatin'izay zavatra niezaka tsy niteny nalefa tany amin'ny hôpitaly tsika reo zaza reo nisy an'ireo zaza reo de disonareo fitondram-panjakana ndray nomenareo taraty document reo zaza reo mila baiko avy ana ministre ino hoe tsy nitady lagy tam'izany ny tenako tsy nitady problème tao anatin'izany zavatra zany fa niezaka aho nanao izay hitondrana an'ireo ankizy ireo aty maneno moa zany aty Maurice ka lazaina fa sy teny randrena soneko tsy anara-dalàna jamais fa azavaiko amin'ireo terenareo makony aho de tsy mety hiteny androany de ialako tsiny aloha fa mbola tsy hiteny zavatra maro fa hiteny an'ity zavatra anakay tena ialako tsiny aminao ingay Rajoela fa nareo moa manery ahy dia tsy mety hiteny koa zaho ao anatin'ny zavatra hitondra fanazavana araka nambarako teo sahira mihitsy ny fitondram-pandrakana sahira mihitsy hatramin'ny inona moa masovotsika mbola tsy tonga aty le zaza fa sahirany zareo mikropaka daholo natao daholo ny zavatra rehetra ary fefanambarako teo tsy nandesinareo taty tojo raha tsy nisy an'iny fanambarako iny ary raha tadidinareo za sy tena tsy niteny mihitsy
tsy niteny ary maro raha tsy netin'iny hoe mety tsy hoentiny sy teny reo ankizy reo tsy niteny atao anatin'izay zavatra zay ka eto manambara amitsika zany a rehefa tonga teto rehefa tonga teto niainga tany Madagasikara izahay tena nandeha tsara ny zavatra rehetra rehefa tonga teto amizay zaho akory ny agagako fa tsaboina amin'io klinika anankiray io zany a ny havany ngay rajoely misy hospitalisé ao itojo koa vehivao de tsy maintsy nanapa-kevitra aleo rapitso zao vo andeha any andinika tsara aloha za satria manana contact direct am'ty klinika ty koa ary misy havany ngay rajoely havana akaiky tsy mampanino moa mitena za mamany hospitalisé ao anahira aho raha ty de nieritreritra aho tao anaty nandritra niny alina iny hoe inona ny tokony atao nanapa-kevitra amizay hoe andeha hitady klinika hafa satria aza dinona tady nanomboka teo sahirana ny fitondrana mitady gauche droite telefony inona be de be mbola sy fotoana hitantarako an'izany ho azao mandrasa tsara ianao ngay rajoely fa ho tonga hitantaratsika zavatra rehetra fa tsy haiko hoe inona tena zavatra manahirana anao manahirana ny fitondram-panjakana an'ireo zaza reo raha tsaboiny tsy fantatro inona zavatra manahirana antsika rehetra ao anatin'izay zavatra zay tsika miteny zao ambarako amitsika ambarako fatapoko ho fatapirenena anatin'ny klinika reo zaza reo ary mahafantatra an'izany ny autorité eto mahafantatra an'izany ny autorité eto ary sikerany Madagasikara tsisy trosa zany ny pays-nay daholo zay service nataony pays-nay daholo ny service nataony sikera Madagasikara ao kokoa zay zavatra zay hazava ka ambarako hospitalisé reo zaza reo anatin'ny klinika anisan'izay tena tsara eto Maurice fa tsy anomezana tsiny akosa aloha hoe atria aza dino na tiana na tsy tiana filopirenena mametraka fianakaviana ao anatin'ny hôpitaly anankiray zany tsy maintsy en contact direct amin'ny mpitantany eo de mba hialako am'izay zavatra zay re tompoko atria sahiranao anatin'io zavatra io satria aza dinotsika zavatra anankiroa andehanan'ireto zaza reto aty voalohany hoe ivavahana moa mba tsisy ninina zareo iassurena ny zareo iassurena an'ireo ankizy reo hoe sitrana tanteraka izy tsisy olana ary hampiasaina ny appareil rehetra zay tsy ananany malagasy mato filopirenena mandefa ny havana ty misy tsy atokisan'ny filopirenena zany ny fitsabonana ka zay koa re tompoko ny tondrakan'ireo zazareo aty hoe fa tsy atokisana ny any na vitany vitany izy isaoranazy fa misy zavatra mety mbola tsy vitany de zay ny tondranay azy taty io zany mba hiassurena azy io ary fa tena salama tsara ianareo reto ny suivi reto ny dossiernareo ary manomboky mba hanana dossier reo ankizy reo zay ny zavatra anankiray tena lehibe indrindra mba satria reo ankizy reo koa mba te hafantatra izy ny teny tampoko ny fianakaviany mba te inona marina na hafaty an'zareo raha hitany zareo aty zany zay zavatra zay ka raha ohatra ka mbola zavatra misy tanany ngay rajoely mana za tsy mitera tsy matoky an'le klinika non tsy sanatry vavalady le tiany mihitsy ny resaka fa ty raha ty betsaka loatra zavatra tsy fantatra ao anatiny de zay re tompoko fanazavana hoentiko amitsika vahoaka malagasy hospitalisé reo ankizy reo tsika miteny zao ary tena jerena tena lalina be mihitsy ao anatiny fa sika ara-tany Madagasikara fa peko daholo zay ary eto mbola manamafy hoe tsy resaka politika izy ty fa resaka fanavotanaina matoa miteny hoe ataova aloha efatra ataonay de ataova anankitelo nanao anankiray anao nanao efatra izay mbola misy zaza roa ao ary tsy hampiasa dossier ny sikera koa raha hitondran'ireo ankizy reo aty indray satria mazava ho azy misy kliniky mikarakara azy amitsika miteny zao
ka tsy mialatsiny miala fondro fa responsabilité ngeza be io zavatra io, responsabilité ngeza be. Ka ny raisiko zay teo anatin'ny fianakaviana reo ankizy reo, tsy zano tsy zano hiriska amin'ny zavatra ohatran'izany. Ka ara-dalàna tsara fipetsarana eto hospitalisé reo ankizy reo voapeko sikera tany Madagasikara tamin'ny service zay nataony tsisy olana zany rehetra zany, fa aza terenareo aloha zao hiteny zavatra mbola tsy tokony tenenina androany, aza terenareo zao hiteny zavatra mbola tsy tenenina androany, fa tsaboina tsara reo ankizy reo aty ary fa manana eritreritra izahay ny jery zay mbola tsy ataonareo koa. Misaotra tompoko lahy makasitraka tompo.